Ho an'ny hetsika ara-koltoraly kosa amerina indray ireo kaliny fahiny izay efa nafantarana sy nankafiziny maro azy hatramin'izay nitarika solika ny amin'ny alahady ho avy izao etsy amin'ny CCSK Antanimena. Ndao ary ho fantaritsika misimisy kokoa mikasika an'izay fampisehoana izay atao anatin'ity sary iray ity. Ny alahady ho avy izao fa 5 novambra amin'ny rora sasany tolakandro ao amin'ny CCSK Antanimena dia hiakatsehatra indray nitarika solika. Raha ny fanazavana dia hira 420 no kalon'izy ireo mandritra io fampisehoana io izay ahitana ny sangarasan'ireo mpanorokira Toandry Rasamigasy, Ingaranay Vamparve, Andrianary Ratinarivo, Justin Ratsoro, Nakarabe Manatsoa, Teraka Ramamonsoa, Rasamy Gitara sy Gigi CM. Raha tsy ahivina kely dia ny 7 aogositra 2024 no nanao fampisehoana farany ny tarika solika iray manontolo. Taorian'io dia nisy ihany ny fampisehoana maromaro nahitany ny tarika niarahana tamin'ny tarika Ihaja. Ny 20 aprily 727 moa no nijoro ara-panjakana ny tarika izay nahitana ireo mpiara-mihira tao amin'ny Atom tamin'ny taona 27 ka hatramin'ny taona 27. Ny taona 27 no nanomboka nampiditra tanora ny tarika ary mbola mitohy izany hatramin'izao. 20 ny sampikambana ankehitriny ka ny ray pahatelony dia mpikambana tranainy ary voapahatelony kosa dia tanora. Raha nankalaza ny 10 taona ny tarika solika amin'ny taona 27 dia tsy tanteraka kosa amin'ny fankalazana ny 20 taonany noho ny zava-misy teto amin'ny firenena tamin'ny taona 2024. Ny fankalazana ny 15 taona amin'ny taona 2024 indray no banjinin'izy ireo. Ankoatra izay dia isany koa ny seho manokana andrenisana ny hira vitsivitsy an-tsairovana ny Andrebololona Jacques, mpikambana iray nodomandry tamin'ny Tondasy. Ny famandre-toerana sy ny fifidianana karatra amin'ity fampisehoana amin'ny alahady ho avy izao ity dia efa azo atao eny amin'ny Galerie Lis Antanimora, CCSK Antanimena ary eny amin'ny Super Musique Analakely. Koa miandry anao ny tarika solika fa hamoaka ny akanton'hira tranainy izy ireo mandritra ny ora 3.